Lavana manalo amin'ny tompo tonga amin'ity zoma 17 febroary 2024 ity isika. Itombo aminareo mandrakarivany ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana sy mety lehibe. Amen. Mimbavaka isika. Indeny amamin'ny teninao raha eo raha andamana fa mihoatra noho ny tantely atao ambavy zany. Dia tsarolainay zany amin'ny andron'ny zoma ity ka tsy sahaka amin'ny teninao zay fa ho fantatra indray fa ny teninao dia fa nino tombotray sy fanazavana ny lalanay. Dia voakisy zava-tsoa avy amin'ny teninao zay i Jesosy teny tombonofo. Amen. Ny mpanjaka voalohany toko fahatelo amby folo andininy enina voalohany no anjara mofinainao antsika amin'ity zoma fa 17 febroary 2024 ity. Mpanjaka voalohany toko fahatelo amby folo andininy enina voalohany. Arindro nisy lehilahin'Andriamanitra avy tany Jota tany Betela no nitenin'i Jehovah raha mbola nitsangana teo anilan'ny altara andobo didin-kahazomanitra Jeroboamo, ary lehilahin'Andriamanitra niantso ny altara araka ny tenin'i Jehovah ka nanao hoe: "I altara ô, zao no lazain'i Jehovah, indro hisy zaza ateraka ho an'ny taranaka Davida, Josy no anarany, ary ho vonony ka teriny nomboninao nipisorona amin'ny fitoeranavo zay mandobo didin-kahazomanitra nomboninao, ary taonan'olona midongana nomboninao." Ary nanio fahagagana andro zay izy nanao hoe: "Zao ny fahagagana zay nolazain'i Jehovah, indro ikesaka ny altara ka hikorosaka ny lavenona zay amboniny." Anonireny Jeroboamo mpanjaka ny teny lehilahin'Andriamanitra zay niantso ny altara tao Betely, dia nanititra ny tanany niala tamin'ny altara izy ka nanao hoe: "Azon'le io!" Dia maty ny tanany izy nanondro azy iny ka tsy azony noketrahany intsony. Fa nitresaka koa ny altara ka nikorotsaka ny lavenona teo amboniny araka ny fahagagana zay nasehon'ilay lehilahin'Andriamanitra no nitenin'i Jehovah. Any mpanjaka namaly lehilahin'Andriamanitra nanao hoe: "Mba hifonao amin'i Jehovah Andriamanitra ao ka mivavao aho mba ho azo ketrahany indray ny tanako." Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia nifonona tamin'i Jehovah ka dia azo ny mpanjaka ny ketrahany indray ny tanany ka tonga tahaka ny Jehovah. Ny masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Jeroboamo mpanjaka ny firenena Israely. Raha tika miteny hafa, mpanjaka ny firenen'ny tao amin'ny avaratra zay Jeroboamo. Tao avaratra dia saraka tamin'ny Jota zay nanana ny renivohitra amin'ny Jerosalema. Saraka tamin'ny Jota satria tsy nanaiky ny taranaka Davida mpanjaka fa taranaka hafa no natao mpanjaka. Dia ny tao avaratra zay nitariny Jeroboamo. Tato atsimo kosa dia ny firenen'ny Jota zay manana ny Jerosalema renivohana dia nifoko anakory sisa ny tao atsimo fa lasa tary amin'ny firenen'ny Israely avokoa nifoko folo. Havana malala, tsy resaka lavany amin'ny tantarantsika fa ny amin'ity lehilahin'Andriamanitra zay mbola azy ity. Atao amin'ny soratra masina ny fomba ilazana ny mpaminan'Andriamanitra dia hoe lehilahin'Andriamanitra. Eto dia ilazana amin'ny mpaminan'Andriamanitra ny hoe lehilahin'Andriamanitra. Ny mpaminan'Andriamanitra moa dia manambara ny afatr'Andriamanitra, mitondra ny tenin'Andriamanitra, ka eto izy dia mitondra ny tenin'i Jehovah ka lazainy hoe mikorosaka ny altara satria anaterana taonan'olona sy anaovana fanafitra olona, dia korosaka ny altara. Havana malala, no ny tenin'i Jehovah zay nentin'ity lehilahin'Andriamanitra ity dia tanteraka zato isan-jato zany tenin'Andriamanitra zany.
Ary ny zava-doza nazo an'i Jeroboama satria izy nanititra ny tanany iny teo amin'ny altara ka teny tamin'ny lalan'Andriamanitra hoe azony le io dia tsy azo niketrahana intsony ny tanany satria araka ny fahagagana izay nasehon'ny lalan'Andriamanitra no miteny Jehova dia miatra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra. Havana, ny tenin'Andriamanitra efa tsy ankatoavinao dia mitondra fanameloana ho anao, mitondra fahatezeran'Andriamanitra aminao. Ny tenin'Andriamanitra efa ankatoavinao dia mitondra fiainana ho anao. Zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ho ampy sy aminao izay velona ankinkely, tsika mbola afaka mandre ny tenin'Andriamanitra, tsika tsy hanetsy tadiny na hanamafy ny fontsika na ho mafy apoka ka tsy hakatony tenin'Andriamanitra fa rehetra amintsika ny fahatezeran'Andriamanitra satria tsy miovy Andriamanitra io fa Andriamanitra rehetra amin'ny taloha sy ankehitriny ary manakizay. Koa amin'ny tenin'Andriamanitra enonao ray ivelomy zany ankatoavy. Ny ray aman-drenitsika filoan'hevitsika moa tamin'ny fiandohan'ny taona dia niteny mihitsy ty taona 13 ity dia taonan'ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra dia manolotra finoana ho anao, ary ny tenin'Andriamanitra izay manolotra finoana anao manosika anao hiasa hanatanteraka izany tenin'Andriamanitra zany sy ankatony izany. Taonan'ny asa ty taona ity, taona mifakatoavana. Mila maneho ny finoantsika amin'ny asa sika fa raha tsy asehontsika amin'ny asa ny finoantsika dia izao no lazain'ny epistilin'i Jakoba hoe maty na ny finoana tsy misy asa dia maty na tsisy fanahy na tsy vanina mihitsy, ka mahatonga asy ianao hisy fanahy sy hahatonga antsika ho tsy vanina dia miteza asy ianao. Tena indray ny tenin'Andriamanitra izay resofintsika ary ankatony tenin'Andriamanitra. Fa raha mankatony tenin'Andriamanitra koa tsika dia lazain'ny epistilin'i Jakoba fa ho sabatra satria tsy mamitaka ny tenantsika. Fa raha vao tsy mankatony tenin'Andriamanitra koa tsika izay rentsika dia mampiditra n'ilay ratsy eo amin'ny fiainantsika dia ny fanahy mamitaka izany fanahin'ny devoly sy ny fongony izay mitondra antsika amin'ny faharavahana sy fampiteny. Ka anao safidy, iza ny vidinao? Ny velona ankatony tenin'Andriamanitra ve sa ny tsy ankatony? Eto dia niatra tamin'ny Jeroboama ny fahatezeran'Andriamanitra, tsy afaka niketrahana intsony ny tanany. Soa ihany fa lehilahin'Andriamanitra ny telo amity. Lehilahin'Andriamanitra ry havana dia tena manao zava-dehibe ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ny fiasan'ny lehilahin'Andriamanitra, ankoatra ny manambara ny tenin'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona izy dia manao zava-dehibe koa ny olona tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Eto dia nataon'izay iverenan'ity olona ity eo anatrehan'Andriamanitra ka nitalaova teo koa ilay olona nieky mifoatany hoe hifono amin'ny Jehovan'Andriamanitra aho ka mivavao aho mba ho azo ketrahana indray ny tanako. Dia mifono tamin'ny Jehova lehilahin'Andriamanitra dia ny mpanjaka Jeroboama azo niketrahana ny tanany. Ry havana malala, andao koa tsika misy lehilahin'Andriamanitra ve tamin'ny tany sy firenena mifono ao amin'ny filoham-pirenena tsika mba ahafahany manatsotra ny tanany mikarakara sy hampanosony ity firenentsika ity sy tona n'ity firenenty tsika ho amin'ny fahatsarany indrindra ny tompona andraikitra amin'ity firenena ity mifono ho an'ireo mpitondro ireo tsika izay tona ny firenena amin'izao fahasaranana izao dia mba honjena ane ny firenentsika mifono ho an'ny mpitondrotsika. Izany no rentsika sy angatantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha io fa afatra lehibe ny renina indray tamin'ity androany ity. Tianao izay mba tena ho mpiaino mpankatony teninao fa tsy mpiaino manadino ka mitaka ny tenanay sy hahatonga anay ho tsy vanina sy ara fahatezeranao mihitsy azy. Tianao koa nefa izay ho lehilahin'Andriamanitra
mitondra ny fonan'ireny olona zay tsy makatony teninao reny, mba hitodika aminao sy fona aminao satria mba ho afaka amin'ny faratsiana izy sy no adalàna. Mataova afaka amin'ny faratsiana ity firenena ity tompo. Iza na afaka azy amin'ity fahafatesana ity, tsy misy afa-tsy anao Jesosy nefa ny teny hoe zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Vonjeo zay tompo, vonjeo firenenay, mifonao amin'ny mpitondra sy mivoaka malagasy zay mba anafahanao amin'izao fahafatesana lehibe zao. Dia sitraka iary mivavaka hoe ranay zay ny an-danitra, masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mianay iny anina sazo anay ary mamelà ny elokay tahaka namelanay zay monika taminay, iza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avindrina amintsika anie zao tsodrano tononona mianaray zanaka fanamasina zao ary Andriamanitra ny fiadanana zay tononan'i Jesosy tombontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena manakizay, izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no sitrapony ka hiasa anatinareo zay akasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra iray ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.